Finaritra isika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny vidéo eto amin'ny YouTube. Apôstôly Andreas no mitondra ny filazana na ny hafatra ho antsika rehetra amin'izao ora sy fotoana izao. Araka ny fahenontsika ho an'izay mpanaraka tsy tapaka ny web radio dia amin'ny faefatra ny volana aprily ho avy izao, miletika masoandro no miditra ny Paska faharoa ara-baiboly. Paska ny Ezekia, mpanjakan'ny Joda no tanterahantsika amin'ity indray mitoraka ity mandritra ny 700 andro zany no anatanterantsika an'izay Paska izay ka misy ny fiomanana, izany hoe ny Paska ilay 7 andro voalohany zany dia ohatran'ny lalànan'ny Paska rehetra ao anatin'ny baiboly ihany. Dia ny Paska faharoa zany no somary miova kely misy ny fanaterantsika voaloham-bokatra. Ny mpino tsirairay avy moa zany samy nanatitra voaloham-bokatra, misy nahazo afatra manokana avy amin'Andriamanitra ny amin'ny anjarany misy kosa isika no manolotra, izany hoe fanatitra voaloham-bokatra zay sitraponao zany fa fantatra kosa hoe afahana manamy tsara ao anatin'izay fito andro satria raisin'ny fiangonana tanana avokoa zany ny sakafo ao anatin'ilay 7 andro faharoa dia izay no ilazako amintsika rehetra ny amin'ity fanaterana voaloham-bokatra ity izay ao anatin'ny baiboly mihitsy moa zany rehetra izany ho fanatanterantsika ny Paska faharoa satria lavalava ihany zany 700 andro izany dia fanampy isika rehetra ny amin'ny fanatanterahana izany Paska 700 andro be izao zany. Manasa antsika ihany koa anatin'izany hiomana sady ho antsika rehetra any amin'ny province rehetrarehetra any ho antsika rehetra ivelan'ny Madagasikara ny amin'izay fotoana izay satria tamin'ny Paska voalohany dia hitantsika fa tena navesatra ny fanatrehan'Andriamanitra tamin'ny Paska voalohany iny be dia be ny olona nahita ny famangin'ny tompo na ny fanindrin'ny fanan'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra na ny tompo mivantana mihitsy tonga tao anatin'ny fiangonana teny amin'ny Tobomasina, ziona Tanànamasina Moramanga zany, ary tena hoe voninahitra an'Andriamanitra mbola hiezaka moa izay andefa ny fijoroana vavolombelona rehetra ny amin'ireny Paska ireny eto amin'ity YouTube ity zany, fa asaiko ianao satria raha ohatra ireny ny fitrangan'ny Paska voalohany mino somanantena fa mbola hihoatra lavitra an'ireny kosa zany ny Paska faharoa, ka samy miomana isika any amin'ny province ny Madagasikara, isika rehetra any ivelany rehetra raha afaka manatrika ny Paska faharoa any ziona Tanànamasina moa nareo any ivelany Madagasikara vao miatsara mihitsy zany ao anatin'izany rehetra izany. 700 andro no anatanterantsika an'izay Paska izay manomboka ny faefatra ny volana aprily ho avy izao, rehefa miletika ny masoandro dia miditra ao anatin'ny alin'ny Paska fandalovan'i Jehova zany isika rehetra amin'ny fotoana io. Zay ny filazana. Asaiko ampitiavana foana ianao tsy hiala amin'izao fanarahana ny vidéo, indrindrandrindra moa zany ny web radio izay anarahantsika ny onjam-peo mivantana avy etỳ Madagasikara paritaka manerana an'izao tontolo izao amin'ny adresy tsotra hoe RFL zanatsoratra dia .radio zanatsoratra dia mitohy 12345.com. Zay fotsiny no soratanao miditra amin'izay navigateur ampiasainao ianao zany dia iny no ataonao recherche eo dia mipoitra eo ilay page ny web radio an'ny RFL, manao play ianao dia tonga dia maheno ny radio zany ao anatin'izany rehetra izany. Ialana tsiny kely ny amin'ny tsy fisian'ny vidéo matetika tato ato satria somary ratsiratsy kely ny resaka connexion na ny réseau aty Madagasikara dia somary sahirana kely zay ny amin'ny fikarakarana izay resaka vidéo izay, fa efa miezaka moa zany manatsara ny amin'ny lafin'ny resaka réseau zany mba azo réseau matanjatanjaka tsika mba ahafahantsika tena hoe mifandray mivantana na ny fotoam-bavaka isaky ny sabata zany na ny fotoam-bavaka isaky ny alarobia na ny voaloham-bolana sy ny fenovolana ny iny ny émission direct isaky ny amin'ny 7 ora hariva dia hoe zahana daholo izany rehetrarehetra izany izany anefa dia mila fifanohanana avy amintsika rehetra mahita an'ity vidéo ity satria vola daholo ny miasa ao anatin'izany rehetrarehetra zany, tsy afenina amintsika zany tsy resaka hoe vola kelikely fa tena vola be no ampiasaina ao anatin'izany resaka hoe wifi haut débit zay na très haut débit mihitsy no ampiasaina mba mahafahana manome fahafaham-po antsika rehetra ao anatin'izany rehetra izany. Ka ho anao ary izay te andefa ny anjara iny izy ity voaloham-bokatra anao dia afaka miantso ny larina tarobia ianao tonga eo amin'ny description ao na eo amin'ny titre eo ambany eo no anoratako an'ny larina tarobia ny WhatsApp dia afaka miantso ianao dia mampiomana ao anatin'izany hoe za manokana anolotra ohatr'izao dia hotononona amin'ny radio mivantana avy etỳ Madagasikara moa zany dia henonao amin'ny web radio ambara mpino rehetra satria
tononona daholo ireo volam-bokatra ateran'ny mpino tsirairay avy zany dia tononona ihany koa ny anjaranao teneny mihitsy hoe zao ny anjara koa zao no tiako vidiana amin'ilay izy sasany zao hoe ondry anankiray, sasany ondry anankiroa, sasany ondry folo, sasany vary folo gony, 5 gony, 2 gony, ny sasany tsaramaso 2 gony, be dia be mihitsy rehefa hoe sakafo ahafahana mahatateraka an'izay paska ao anatin'ny 4 andro izay zany dia afaka mandefa ny anjaranao ianao. Raha rososiny tsara dia mampahery antsika rehetra, indrindra isika rehetra any amin'ny province sy any ivelan'ny Madagasikara any aza miala amin'Andriamanitra mihitsy amin'izao vanim-potoana farany zao fa mifikira amin'ny fahamarinana foana. Ninona mitranga, ninona midona amin'ny fiainantsika, fikira amin'Andriamanitra. Manana an'Andriamanitra renao mandalo ady, maika fa tsy manana an'Andriamanitra, ora rabe ny fandehan'ny tantara amin'izay fotoana izay. Mampahery antsika miorena mafy, rehefa tojona olana mafy aforotra ny lohalika dia mivavaka tady an'Andriamanitra. Aza miala amin'ny fahamarinana mihitsy, na dia kely ary no ampelantananao, na dia ilikiliky ny olona renao, aza ialana ny fahamarinana fa io fahamarinana ijoroantsika io no iarovana antsika ao anatin'ny Aramagedona, ary rehefa miala eto ambonin'ny tany isika dia noho ny fahamarinana izay tanterahantsika sy ijoroantsika dia andovan'ny lanitra mandrakizay isika rehetra. Efa be dia be moa ny fahamarinana henontsika teto amin'ity onjam-peo ity dia arao daholo fotsiny ireny fahamarinana ara-baiboly rehetra ireny zany. Ankoatran'izay na dia any alavitra any ary isika, ny sabata ataovy matotra tsara mihitsy ianao anatin'ny sabatan'i Jehova. Aza ataoko totoa ny sabata hoe androany ianao mitandrina dia amin'ny sabata indray ianao tsy mitandrina, fa tena hoe manokana tena ho an'Andriamanitra ao anatina efitra anankiray, na miakatra tendrombohitra ianao sady mihaino web radio ianao no mivavaka ao anatin'izany rehetra izany. Rehefa tonga ny sabata dia mivavaka daholo zany isika rehetra. Eo ihany koa ny voalohambolana, mivavaka ihany koa isika rehefa tonga ireny voalohambolana ireny. Mino aho fa anampy anao ny tompo ao anatin'izany, ary mivavaka ho anareo mandrakariva izahay mba iorenanareo mafy amin'ny fahamarinana izay efa nampianarina rehetra izany. Ny tompo any hitantsika tsirairay avy samy mahereza daholo. Ny tenako apôstôly Andreasy nitondra ny hafatra teto. Tain'Andriamanitra daholo isika rehetra.